Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ahazo valim-bavaka izay miray saina. Mila olon Kristy roa miray saina mangataka ilay tanjona tsara dia azo antoka fa ho tanteraka. Ahako ny voasoratra amin'ny filazan'ny tsara amin'ny Matio 7:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambony tany na amin'inona na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy any amin'ny ray koa zay any an-danitra izany. Ianao avy hatrany ary ny valim-bavaka e. Ahako ny voasoratra amin'ny filazan'ny tsara Marka 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Matoki vavaka isika. Ray ampiraisy ireo olona ao mitovina mba hanafainganana ny fifohazam-panahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.